Mitaka ny amoana indray ny sampandrarany faditserananao maroantsetra ny tambazotra Lampong. Ny sampandrara ity moa izay nikantona noho ny antony tsy dia mazava loatra ny faraparan'ny taona 2024 tany. Miteraka fandrobanan'ny harem-pirenena izany fikatonana faditseranana izany raha ny fanazavana azo. Miavaka amin'ny fananana Arena Voajanahary, Imamabe, Namasoaly, Makiry ary Beda Tongilina. Ny anazovana ny fandranana andramena, taorina ny fikatona ny sampandraran'ny faditseranana any Maroantsetra, ny farapara ny taona 2024. Voalaza ny solotenan'ny tambazotra Lampong nandrisy ny fionany tamin'ny pampalala vaovao fa lasa tantely afadrakotra ireo harembe satria tsy voafehy intsony ny fivezivezen'ny olona sy ny entana miditra sy mivoaka ao amin'ny faritra Mamabe. Mirongatra ny fitrandrana ny azo sarobidy, arahiny fiazanan'ny varika, ka tsy tandindondoza fotsiny ireo Arena Voajanahary ireo amin'izao fotoan'izao fa tena iaran-doza mihitsy. Betsaka ihany koa ny vola tokony hiditra amin'ny kitabolam-panjakana nefa tsy tafiditra. Ny vahoakan'ny Maroantsetra Mananara ao anatin'ny Mamabe dia mitaky ny fanokafana indray itoan'ny Maroantsetra io. Raha ohatra ka izay procédure niresahana zay tsy mikatona any amin'ny fanjakana doany io dia mitaky zay ny andefasana piasa ampiodina ny doany io satria misy resaka mandehandeha mantsy ohatran'izay hoe ka iny tsy mikatona satria tsy ny taratasy nampikatona azy. Rehefa tsy mikatona io dia andefasy piasa ampiodiny azy, fa raha mikatona izy dia sokafy mba hiodina ny doany, hidirany vola ho an'ny fitondram-panjakana, hidirany hetra isan-karazany ary ahafahanay mamantatra mandrefy hatreza ny fampandrosoana misy ho anatin'izay faritra Mamabe zay. Mana ihany koa izy ireo so anisan'ny antony mahatonga ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana izany. Samby mahazaka 500 taonina miisa 520 any hoany no manao ny asa fitaterana Tomasina Maroantsetra, Mananaravaratra ary mahavita mandeha isam-bolana, izany hoe entana mahery ny 3,000 taonina isam-bolana eo no mifamezivezy. Manaitra ny fitondram-panjakana manoloana izany ny tambazotra Lampong izay tsy mitsahatra ny mitaky ny famerenana indray ny sampandraran'ny faditseranana ao Maroantsetra izay. Ho azy ireo dia mandringa noho izany ny ezaka ataon'ny fanjakana eo amin'ny ady atao amin'ny fanondranana antsokosoko ny Arena Voajanahary sy ny fanangonana ketra any amin'ny faritra Mamabe.